Sehatra afa-tanteraka kosa indray ary ny tanànan'i Mahajanga no hampiantrano ny fiadiana izay ho tompon'dakan'i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahan-tena ara-tsekoly an-tsekoly amin'ity taona 17 ity. Nisy androany ny fampahafantarana ireo fandaharam-potoana rehetra izay ho atrehan'ireo mpandray anjara ao anatin'izany lalao izany. Ankizy mpianatra miisa 497 no ndray anjara amin'ny tompon'dakan'i Madagasikara amin'ny fanatanjahan-tena ara-tsekoly taona 17 izay ho tanteranan'ny Mahajanga amin'ny 12 hatramin'ny 17 aogositra ho avy zao. Io ny fantatra nandritra ny fampahafantarana tietsika ara-panatanjahan-tena ity tetsy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena izay mpikarakara ny etsy anosy hiavaka ty andihan'ny 17 amin'ny fanatanjahan-tena ara-tsekoly ity. Lasa fifaninanan'ny sekoly mihitsy zany ny fifaninanam-pirenenan'ny fanatanjahan-tena tsekoly. Raha ohatra ka teo aloha ekipa voafantina isaky ny faritra isaky ny sekoly no mandray anjara, dia amin'ity taona ity ny sekoly mihitsy no misolo tena ny faritra zany amin'izay fifaninanam-pirenena izay. Izay ny anisan'ny fiovana anankiray ngeza be. Ny fiovana faharoa dia eo ihany koa ilay hoe tsy misy intsony zany ny zany atao hoe visite somatique zany. Inona ny antony hoe tsy mampisy ny visite somatique amin'ny maha-sekoly zay mandray anjara anazy dia ny lehiben'ny sekoly ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fahamarinana amin'ny tsy fahamarinana ny taona sy ny fiavian'ireo ankizy ireo. Raha ohatra zany ka misy ny réclamation dia ny talehan'ny sekoly avy hatrany no tratran'izany atao hoe azo vazaina hoe sazy. Fantatra nandritra ny fotoana fa isy ny taranja-panatanjahan-tena ho an'olo tokana manomboka amin'ity taona 17 ity dia ny urban cross. Mazava ho azy fa isatrany ny taranja-panatanjahan-tena iarahana toy ny football, ny volleyball, ny handball ary ny basketball. Ny ampisongadina ny fahaiza-manao andreo atleta sy ireo sekoly ny aviny avy amin'ny faritra tsirairay avy no kendrena amin'ity hetsika ara-panatanjahan-tena ity.